Olona miisa 300 monina eny Anjomakely, distrika Anambodratrimo no nisitraka fizahana maso maimaim-poana avy amin'ny Institut de la Vision Madagascar izay notarian'ny mpanorona azy Dr James Davidian ary niarahana ny asa tamin'ny fiangonana Adventiste Anjomakely. Zava-dehibe tokoa ny fidinana ifotony toy izao satria betsaka amin'ireo olona no tsy manana fahafahana manantona toeram-pitsaboana. Hoy ny Dr Rico mpanao soa mpitsabo ao amin'ny IVM. Dr telo sy mpanampy 4 avy amin'ny IVM no nanatanteraka ity hetsika ity tao amin'ny Brown Fokontany. Aina le izy amin'le resaka momban'le fahitana zany fanampianan'le olona sahirana amin'ny alalan'le fahitana fizahana fahasalamana am-ponina dia tena ilaina tokoa le izy satria tena manampy anay amin'ny ara-pijerena zany nareo. Izay ny ilaina amin'le izy satria le fahasalamana ilaina dia le fahitana koa ilaina satria izay ny tena maha-olona ny olona zany amin'izao fotoana izao rehefa tsy mahita ianao dia tsy nama-fiarahamonina. Tena ilaina le izy satria mahafapo amin'ny vahoaka sady mahafinaritra. Zava-dehibe tokoa ny fidinana ity fotony satria betsaka amin'ireo olona no tsy manana fahafana manantona ny toeram-pitsaboana eny amin'ny Institut de la Vision. Koa izay no anaovana izao hetsika izao mba hahafana mijery bebe kokoa ny fahasalaman'ny ny mpiarabelona. Ankoatr'izay ihany koa mety tsy ho fananam-bola manantona ny toerana iny dia ny fanantonana ny zareo ohatr'izao dia fanampiana be dehibe ho azy ireo ahafahan'izy ireo mahazo tolotra sy fitsaboana maso araka ny tokony izy. Betsaka tamin'ireo notiliana no marary maso sy mila solomaso ary misy ihany koa ny aretina hafa izay tsikaritra tamin'ny fotoana nanaovana fitiliana. Isan'izany ny katarakta, ny glaucome izay mitaky fandraisana an-tanana sy fitsaboana manokana. Misy ihany ny fitsaboana vita tao an-toerana ary misy ireo tsy maintsy notohizana teny amin'ny Institut de la Vision Madagascar mba ahafahana manamafy bebe kokoa ny fandraisana an-tanana. Tanjona hoy ny mpikarakara ny anampy misimisy kokoa ny mpiarabelona mba ahafahany mahazo tolotra ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy. Be dehibe ny tolotra nomena anisan'izany ny fizahana ny solomaso ary eo ihany koa ny fizahana ireo aretina hafa izay ankoatra ny solomaso. Misy moa ny vita teto toerana ary misy ihany koa no tsy maintsy nalefa any amin'ny toeram-piasana mba ahafahana mijery bebe kokoa ny mahazo ny mason'izy ireo. Atao banky tokana zany dia tena marary maso ny vahoaka ety ny akamaroazany mazava ho azy satria be dehibe ireo izay mila solomaso ary misy ihany koa ny aretina hafa izay tsikaritra tamin'ny fandalovana tetỳ toy ny katarakta, ny glaucome izay hita ary mila hoentina makany amin'ny toeram-pitsaboana zany mba ahafahana mijery bebe kokoa misy an'izay aretina izay. Marihana fa misy amin'ireo areti-maso no mety hitarika amin'ny fahajambana raha tsy voatsabo ara-dalàna.